Nireso tamin'ny fampafantarana ilay findaika farany amin'ny teknôlôjia ny Orange Madagascar niaraka tamin'ilay marque Samsung tonga eny anivon'ny tsena anatiny tokoa mantsy ny Samsung Galaxy S8 sy ny S8 Plus raitra tokoa ity finday avolenta ity. Niroso tamin'ny fampafantarana ilay finday avolenta Samsung Galaxy S8 sy S8 Plus ny Orange Madagascar sy ny Samsung Electronics Madagascar izay mpiara-miasa akaiky mba ahafahan'ny malagasy mahazo ny tsara indrindra amin'ny teknôlôjia. Mandidina ny 5 eo ireo fanatsarana ny entina raha tahafina amin'ny finday zokiny dia ny Samsung Galaxy S7 zany. Araka ny fanazavana voaraina nandritra ny valandresaka amin'ny mpanao gazety mikasika ity finday vaovao ity dia tsy amin'ny foiben'ny Orange Madagascar etsy Akorondrano. Kandroany zany natao ny lancement eto Madagascar dia kandroany izy zany Samsung no manao azy androany dia mitobaka eo lina ny malagasy raha fijerintsika hoe nosy dia nefa ny hita zany eo ampanjifa rehefa manadiady zay hoe inona ny tiany mpanjifa dia tsapa fa lina ny olona na lehibe na kely na tanora amin'ny teknôlôjia vaovao efa misy koa moa ny internet dia izay ary no natonga hoe tao 29 mars ny S8 Plus no natao eran-tany ny fivoahana dia tsika nefa raha ivolana aty aoriana zany Madagasikara dia efa nanapaka Samsung Electronics hoe atao koa izy aty amintsika. Nampandro ny sainy maro sahady ny tompon'andraikitry ny Samsung nandritra ny fotoana fa tsy mipoaka intsony ny baterian'ity finday vaovao ity satria napetraka ho zava-dehibe ny fiarovana ireo mpanjifa. Etsy an-tanin'izany tsy mora vaky izany koa ny écran. Mifameno tsara mikadry ny Orange Madagascar ihany koa ity finday vaovao ity. Mandidina ny 7 sy 7 alina sy 10 metry sy 3 tapitrisa ariary ny Samsung Galaxy S8 raha aloha mialoha. Raha toka 7 sy 4 alina sy 4 tapitrisa ariary kosa ny Samsung Galaxy S8 Plus ao amin'ny Orange Madagascar.